Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteotsika ny sary tamin'ny azana bolana somary nandraona nisy ny orana tamin'ny tapany avaratra tsinana nosy iny nisy ny raona avy any an-dranomasina natosika ny avaratra azana ny alizay nakany amin'ny amorontsiraka avaratra tsinanana izay hatrany raha ny any amin'ny ambiny kosa indray dia ny afisiany reto raona ato atsimony nosy reto no somary nanakana kokoa zany ny atsiokan'ny varatra aza tsy dia nahazo vahana taty ny vokany dia nibalika alohan'ny masoandro fa ny telo andro ho avy kosa indrindra ny rapiso sy ny any amin'ny andro ny alakamisy dia mety hita taratra kely ihany zay atsiokana varatra azy izay indrindra moa zany ho ny amorontsiraka tsinanany nosy iny miverina kely zany ny orana amin'ny ankapobeny ny maripanantsika ihany koa dia mety hidina kely ny maripana ambony indrindra zany raha mitaha amin'ity anio ty ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany Madagasikara iny ho an'ny rapiso fa miverina miakatra ihany zay ny alakamisy sy any amin'ny faraparan'ny herinandro izay hatrany toy izao ny toetrandrotsika rapiso maraina dia mety mbola misy ny azavana ho an'ny avoatany fa rehefa misandratra andro kosa dia manomboka mahazo vahana tsikelikely indray ny raona zany ho an'ny avoatany izay hatrany ny any amin'ny amorontsiraka atsinana ihany koa dia manomboka mandraondraona ny andro vao maraina ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana moa zany mbola misy ny tandrivindraona mety hisy ihany koa ny tandrivindraona mandalo niny amorontsiraky ny afatry melaka iny ny ambiny kosa dia ny masoandro no manjaka indrindra moa zany any amin'ny tapany avaratra andrefana sy ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny ho an'ny rapiso tolakandro manomboka mahazo vahana ny orana malefaka miatoato amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara manontolo ary ny lanitra ihany koa dia manomboka fendraona zany amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany avoatany ny any amin'ny ilany andrefana dia maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana vinavina ho an'izay rapitso izay ny avoatany aloha dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra zany hoe raha fa somary niakatra kely izy tamin'ity dia nidina kely amin'izay maripana izay hatrany ny any amin'ny morontsiraka atsinanana kosa 13 ka hatramin'ny 14 raha ny tapany atsimo ary ny any amin'ny tapany avaratra kosa dia 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay rapitso izay hatrany ho an'ny androny alakamisy mbola mitohy hatrany ny orana amin'ny morontsiraka atsinana Madagasikara iny saingy efa somary mahalakalana ihany zay zany amin'ny ankapobeny ny any amin'ny ilany atsinanany avoatany dia mbola somary mandraondraona hatrany aloha ny andro zany indrindra moa zany ny tapakandro maraina fa ny atoandro kosa dia mivadika maina ny andro raha ny avoatany izay hatrany ny ilany andrefana dia ny masoandro hatrany aloha no manjaka raha ny maripana vinavina amin'izay androny alakamisy izay tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré aloha zany ny maripana vinavina ho an'ny avoatany ny ilany atsinana nosy kosa 14 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny any amin'ny tapany atsimo andrefany nosy kosa no misy fidinana kely izay maripana izay 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary mbola mijanona 13 degré celsius hatrany aloha ny maripana any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara ny toetrandrotsika amin'ny androny zoma kosa indray manomboka miamaina tsikelikely indray zany ny amorontsiraka ny avoatany ihany koa dia manomboka manjaka indray ny masoandro fa ny any amin'ny amorontsiraka ny afaritry melaka no misy raona mety mitondra tandrivindraona ihany indraindray amin'ny tapakandro maraina ny maripana vinavina amin'izay androny zoma izay dia mety efa tafiakatra hatrany amin'ny 14 degré celsius aloha zany ho an'ny avoatany ny morontsiraka kosa dia mbola eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara sy ny any amin'ny morontsiraka andrefana kosa misy fiakarana indray zany ny maripana ambony indrindra miakatra hatrany amin'ny 130 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra andrefana mbola mijanona hatrany amin'ny 13 degré celsius hatrany aloha ny maripana amin'ny ankapobeny zay amaranantsika azy ny tany falitondrivotra nisy teto Antananarivo amin'ny ankapobeny aloha zany dia manodidina ny efetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray zany hoe amin'ny antonony ny ankapobeny zay fatany falitondrivotra zay raha ny teto Antananarivo raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro jerevantsika dia vinavinaina hijanona antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitondrivotra zay ho an'ny Antananarivo renivohitra hatrany izay ny meteotsika tamin'ny ity anio ty raha fitsindray fotoana manaraka veloma tompoko